La 4G Batelma vous présente Ni Vavao. Tout au long de notre vie, rire nous rend plus forts. La vache qui rit manolotra ho anao, Ni Vavao. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Telo indray no lavan'ny valanaretina Covid-19 araky ny tatitra hita amin'ny ity androany ity. Enina ambin'ny folo amin'izao ny tranga vaovao ary mbola eto amin'ny faritra Analamanga no marina isy amin'izany. Iverina manomboka amin'ny alarobia ho avy izao ny fizarana sosialy mahoaka eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina taorinan'ny fiatoana noho ny fandaminana natao na eo aza izany amin'ny toy-hatrany ny fitetezana isa-tokantrano. Folo aogositra raika amin'ny sivifolo sy sivinjato sy arivo, folo aogositra roapolo sy roa arivo. Feno sivy amby roapolo taona androany ny rodoben'ny fahafana na ny grande marche à Dudiso sur Liavolo. Etsika izay nahafatesana olona maro. Arahana ao anatin'ny fampalalam-baovao ny antsipirian'izay. Misedra olana ireo tantsapam-boly karoty sy ovy ao amin'ny commune ambany faritra Vakinakaratra amin'izao amiana ara-pahasalamana izao. Manodidina ny 3 alina ariary ny iray gony amin'ny karoty any amin'ny toerana. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena olona valo no namony eny tany Niger omaly vokatry ny fanafiana nisy tany an-toerana. Amin'ireo namony eny enina no teratany frantsay nanatanteraka iraka. Nentinindreo avy hatrany. Finaritra tompoko lasy tompoko avy taona vaovao eto amin'ny Kultivika manasana ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanomboantsika ny vaovao dia telo indray no lavin'ny valanaretina Covid-19 araky ny tatitra tamin'ity androany ity. Enina ambin'ny folo amin'nzato ny tranga vaovao ary mbola ny eto amin'ny faritra Analamanga ny maro nisy amin'izany ny alarana efison. Olona telo no fantatra fa lavon'ny valanaretina Covid-19 androany, izay manome ny taremarika raika amin'ny 50 amin'zato hatreto ireo namony eny vokatry ny valanaretina teto Madagasikara. Androany, ny ampy 40 amin'zato ireo tranga vaovao marina araka ny tatitra navoaka ny CCO. Eto amin'ny faritra Analamanga avokoa ny 7 ao amin'ny faritra Boeny ny 1 Antsimo Andrefana ny 3, Amoronmaniny 2 ary ao Itasy ny 1. Nisy ihany koa ireo sitrana Somatsara izay miisa 5 amin'zato ary ny 9 ireo marary mafy. 20 tokoa ireo manao forme grave 20 ary izy ireo dia mbola eto Analamanga aloha ny akamaroany 80 eto Analamanga dia ny ambiny any amin'ny faritra Tsirabe, faritra Vakinakaratra 5 ao Tsirabe, 220 any Fianaratsoa, CHU Andrainjato, faritra Automatsiatra ary 9 ny Boeny. Ny eto Analamanga 80 ireo dia ny ao Befilatanana 230, Chiera 220, Nosiala ny 5, 5 ao amin'ny centre de traitement Covid-19 Mahamasina. Ray Andotapenaka, Ray Fianoriva, hôpital militaire anankiroa. Zay aloha zany ny fitsinjarana aiza daholo ireo tranga forme grave ireo no raisina tanana. Nisy ihany koa ny fanazavana ny lamina sy fepetra izay napetraka momba ny fiverenan'ny azy. Ny mpiasam-panjakana koa araka izany raha ny fatatsika moa teo aloha dia nanao service minimum. Zany hoe zay service essentiel zay tena ilaina ihany no natao noho n'ilay fihiboana ilay fepetra mbola niraisitsika tamin'ny lafiny ara-pahasalamana. Zao zany raha ny voalazan'Andriamatoa filoham-pirenena dia mitovy ihany ny ora fiasana farany zany dia amin'ny 5 ora. Ka mikasika an'iny koa moa dia mitovitovy ihany amin'ny sehatra tsy miankina teo na dia ataontsika hoe hafa kokoa zany zavatra iainan'ny fanjakana dia anjaran'ny ministera tsirairay zany no mahita sy mikarakara mikasika ny fodian'ireo mpiasa zay ny famonjen'ny toeram-piasany na ny fodiany. Tamin'ireo olona 2 sy 3 arivo sy iray tapitrisa voamarina fa mitondra ny tsy mikaretina Covid-19, 7 fango 7 isanjato amin'ireo no efa sitrana, ka ny 7 sy 2 arivo sisa no mbola manaraka fitsaboana. Hatreto, 4 fango 2 isanjato amin'ireo olona mbola manaraka fitsaboana amin'izao no marary mafy. Raha toa ka 2 fango 14 isanjato ny tany fahafatesana eto Madagasikara vokatry ny valanaretina Covid-19.
mihoatra ny eninjato sy arivo ireo teratany malagasy any ivelany tsy maintsy ampodiana eto an-tanindrazana efa eo am-pelantanan'ny ministeran'ny rahambahiny sy ireo masivo isan-karazany izay lisitra izay ny 15 aogositra ho avy izao ny andihany voalohany ka eto andretsila mihoatra ny eninjato sy arivo hatreto raha ny lisitra eo am-pelantanana hoy ny ministry ny rahambahiny ireo teratany malagasy any ivelany tsy maintsy averina eto an-tanindrazana manomboka ny 15 ny volana aogositra ho avy izao ny fampodiana azy ireo ka ny ministeran'ny rahambahiny malagasy miara-miasa akaiky amin'ireo masoivo no anapaka izay firenena ho raisina voalohany. Misy zany ny lisitry ny olona efa eninjato sy arivo mahery any efa nanany ministera miaraka amin'ireo masoivo itsika. Dia zany hoe amin'ireny aloha zany no akana ny olona hoe iza ny tena marefo, iza ny tena hoe tsy maintsy mody satria misy sasany tsy manana taratasy, misy moa zany tsy manan-koanina mihitsy. Dia reny zany aloha zany aty amin'ny ministera zany no manapaka hoe rehetra olona reto no mody voalohany tanjona moa dia hoe mody daholo araky n'izy hoe ahafahantsika mandray azy fa ny ministera zany aloha no manapaka hoe rehetra olona reto no mody amin'ny ny fiaramanidina zay ho tonga amin'ny 15 aogositra dia rehefa avy eo mijery indray izy ny manaraka zany hoe mandeha ny Europa misy ny Azia mbola misy ny Afrika mbola misy koa ny any Amerika mbola misy koa zany hoe any Australie. Tsy izay rehetra manana fahafahana hividy billet avy hatrany no horaisina sy atao laram-pahamehana. Misy ny rindran-damina tsy maintsy apetraka ahafahana mamerina ireo malagasy any ivelany ireo eto an-tanindrazana. Tsy hoe tonga dia hoe izay manam-bola dia mividy takila mpiara-manidina any amin'ny Air Madagascar na ny Ethiopian Airlines fa ny avy aty amin'ny ministera zany no manapaka an'ilay izy satria efa nisy ny olona ny soratra anarany efa tsy ny ela hatramin'ny volana martsa aza fa iny moa tsy tanteraka fatatsika hoe ny tany Koweït aloha ny nody voalohany dia rehefa avy eo ny avy any Afrika sy ny Amerika avaratra dia mba hialana an'izay hoe tonga dia hoe mody satria hatramin'izao mbola tsy nanapa-kevitra ny fanjakana fa hoe misokatra ny fiaramanidina aty amintsika zany hoe ny espace aérien ka zay mahatonga hoe avy aty amin'ny ministera no nilaza hoe reto aloha zany ny mody dia jerena tsikelikely eo fa fantatra hoe ny fijalian'ny olona any ary saorana ny filoham-pirenena ny Rajoelina nanaiky zany ny aniraka anay karakara ny fampodiana amin'ireo. Mbola tsy fantatra araka izany ny firenena akana ireo teratany malagasy ampodiana eto an-tanindrazana voalohany ireo. Ny 15 hatramin'ny 12 ny volana aogositra izao no fotoana voatondro ahafahana manantanteraka izany. Ireo teratany malagasy izay efa maro no mitaraina, maro ireo miaina fijaliana ary maro ihany koa ireo misedra olana samihafa amin'izao fotoana izao indrindra mandritra izao fisiny ny valanaretina Covid-19 izao. Iverina manomboka ny alarobia ho avy izao ny fizarana sosialim-bahoaka eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina tao aoriana ny fiatoana noho ny fandaminana izay natao na izany aza mitohy hatrany fitetezana isa-tokantrano ka eto Andriatsilavo. Ny maraina teo nivory teto amin'ny ministeran'ny rahambahiny malagasy ireo mpikambana eo anivon'ny governemanta sy ny eo anivon'ny faritra Analamanga, ny komuna Antananarivo renivohitra sy ny fiadidinin'ny Repoblikan'i Madagasikara. Isan'ny lahadinika tamin'izany ny fametrahana ny karne vaovao sy ny fanatsarana ny fomba fiasa manoloana ny fizarana ny sosialim-bahoaka. Ka nitapaka zany tsy misy hoe nisy fanapahan-kevitra teo fa fanatsarana ny fomba fiasa ahafahana mandroso soaingana sy ao anatin'ny tena hoe zavatra matotra sy matipaika no iasana amin'ny alalan'ny teknôlôjia vaovao dia ny ahitao zany arakasyindrindra. Iverina manomboka ny alarobia ho avy izao araka izany ny fizarana ny sosialim-bahoaka ary ho fantatra miandalana ny vokotany sy ny boriboritany isitraka izany voalohany. Fa efa misy FC vita dia efa andeha tsikelikely raha tsy misy ny fiovana zany dia araka nefa teny nomena amin'ny larobia dia efa manomboka ny fizarana fa zao misesy io dia milamina. Teo mantsy zao napikorotana anazy tsy nazava tamin'ny olona hoe fanombohana ihany nataon'ny filoham-pirenena dia nikorofaka ilay olona efa naninny izay tsy nazo fa isy rindran-damina sy fandaminana ho atao ao anatin'io hoe reto fokotany reto aloha zany mahazo amin'ny larobia ary indray ny amin'ny lakamisy zoma sabotsy hitanareo miandalana eo ihany le izy zany fa amin'ny ankapobeny zany dia misotra ao anatin'ny fanatanterahana ny toromarika amin'ny filoham-pirenena. Na eo azy izany itoy hatrany ny fanaovana fanadihadiana isa-tokantrano sy ny fanaovana ny digitalisation. Izy ao anatin'le fisy fianoana dia ao misy hoe ty manana karne ty tsy manana karne ty efa nazo tosika famena ty mbola tsy nazo ty olona tena sahirana satria matetika mampimenimena zay natonga nanajanoana azy kely dia hoe le olona tokony mahazo tsy mahazo dia le olona tokony tsy nahazo mahazo dia zay zany tena ilana amin'io mba tena tonga tokoa any amin'le olona tokony hazo le fizarana dia zay no tena hoe amin'ny larobia zay fa
le fanisana ny fanisam-bahoaka kosa recensement atao dia mitoy ihany mety anatin'ny 10 andro dia mahazo lista tena ara-dalantsika dia ataovanaovana fisa azy izy io eny anivon'ny fokotany dia eo zany le olona mijery tsy tafidy zay dia manatona fokotany. Ny volana martsa tehivina no efa niroso tamin'ny fanaovana digitalisation isika ahafana mahazo ny isa marina sy ny mombamomba ny tokantrano tsirairay avy. Tanjona nisy trano ireo rehetra marefo fanampiana vokatra izao fihibohana noho ny fisian'ny coronavirus izao ary ao anatin'ny filaminana tanteraka no ahafahana manatanteraka izany. Nanolotra fanomezana amin'ny tetina 20 miliara ariary ho an'ny fanjakana malagasy ny vondrona Europeana andraisana an-tanana ireo mponina miatrika ny ahitany any Atsimo nosy sy ny fanarenana vokatry ny Covid-19. Kato Andretsilava. Nanolotra vola 5 tapitrisa euro na 20 miliara ariary ho an'ny fanjakana malagasy ny vondrona Europeana. Fanomezana ahafahana miatrika ny fandraisana an-tanana ireo mponina iarany ahitany any Atsimon'ny nosy nanomboka ny taona 2024 ka nahatonga ny fiakaran'ny tany tsy fanjarian-tsakafo. Eo ihany koa ny fiatrehana ny fanarenana noho ny voka-dratsy ateraky ny Covid-19. Ny UNICEF sy ny PAM ary ny ONG miady amin'ny anoanana izay iara-iasa akaiky amin'ireo tompon'andraiki-panjakana eny fotony no handray an-tanana ireo asa tsy maintsy atao amin'ireo distrika misa 7 ao amin'ny faritra Anosy, Androy, Atsimo andrefana. Olona miisa 773 sy 3 hetsy iarany tsy fandrarian-tsakafo no aray maso sy ho toana anara-tsakafo mandritra ny 3 volana, ka ny 8 sy 2 alina amin'ireo vehivavy bevoka sy mampinono, ny 7 sy 4 alina ankizy enina hatramin'ny 15 volana. Isy ihany koa fanampiana klinika mobile iarovana sy itilina ireo ankizy iarany tsy fandrarian-tsakafo amin'ireo faritra lavitry ny tompom-pahasalamana. Ankizy misa 4 hetsy vao teraka hatramin'ny 15 volana no itilina, ka ny 2 alina amin'ireo no raisina an-tanana sy ho tolorana kit fahasalamana. Isy ihany koa fanomezana vola ho an'ireo olona misy 5 alina ho taolagnaro izay sahirana noho ny fisian'ny Covid-19 ary ny fanamafisana ara-pitaovana ny fandraisana amin'ireo hôpitaly misy 3 ho fisorohana sy fandraisana an-tanana ireo marary ny coronavirus. Fanomezana izay tafiditra amin'ny fanampian'ny vondrona Europeana ho an'ireo firenena aty amin'ny faritra Afrika sy ny ranomasimbe Indiana. Hatreto, mitotaly 7,3 tapitrisa euro no natolotry ny vondrona Europeana ho an'ny malagasy anampiana ny mponina. Isan'ny akora simika ampiasaina amin'ny ranom-panafody sy fanadiovana amin'izao fotoana izao ny hypochlorite de calcium tsy maharaka ny famokarana izany ankehitriny araka ny fanazavana azo Everishar. Mandidina ny 100 kilao isaky ny 5 andro ny hypochlorite de calcium vokarin'orinasa mpamokatra iray eto Madagasikara hatreto hatramin'ny fotoana nampirongatra ny Covid-19. Tsy maharaka ny famokarana io akora simika ampiasaina amin'ny fanadiovana indrindra ny famindrana ranom-panafody io. Saika efa raisin'ny samy mpandraraha isan'ny tokony avokoa ny vokatra ranom-panazavana. Raha tena manao production hoe tena betsaka, zay zany vao manomboka amin'izao dia eo amin'ny 100 kg 100 kg en 5 jours. Nandefasanay anazy voalohany indrindra sady lancenay dia tao amin'ny BMH. Dia faharoa tao amin'ny ministère transport. Satria amin'izao le ny import io zany dia tena tsy maharaka ary tena tsy misy tsony arany amin'izao période Covid-19 zao. En général izy tena hoe natokana hoe anaovana désinfection zany hoe désinfection na surface, zany hoe inerte tsy non vivant zany. Isan'ny mampiasa betsaka ny hypochlorite de calcium eo anivon'ny BMH hadray. Ny tombony filana hatramin'ny volana martsa raha ny fanazavana azo. Amin'ilay hoe tsika ao anaty valanaretana moa dia ny antombo mihitsy ny filana zany ny produit ampiasain'ny BMH nanomboka tamin'ny volana martsa teo hatramin'izao tsika miresaka izao. Zany hoe hatramin'izay zany zay dia nalany ny fût anankiray moa zany eo amin'ny 45 kg eo. Dia hatramin'izay zany zahay miankina amin'ny fanadiovana ihany koa ny dilution ny pourcentage na dilution zany ny lafiny teknika fa hatramin'izay zany zahay nalany 12 fût raha hoe amin'ny karazany manokana anankiray io fotsiny. Ampiatrehana ny filana mandritra ny ambolana manaraka ny stock de prépositionnement raha ny eo anivon'ny BMH manokana. Ankoatry ny hiatrehana ny valinaretina Covid-19, tsy atahorana araka izany ny filana momba ny hypochlorite de calcium mandritra ny fotoam-pahavaratra ho avy izao, izay ampirongatra ny valinaretina samihafa ihany koa.
Efa maro kosa amin'izao fotoana izao ny famandrihan-toerana ataon'ireo mpizahatany maniry ny itsidika ny Nosy Be. Taorianana ny eken'ny filohan'ny Repiblika ny sokafan'ny sidina ny volana Oktobra izao. Nanambara ny Confédération du Tourisme Madagascar fa efa vonina ireo mpisehatra miantarandriana. Namaly ny ampany fangatahany mpisehatra amin'ny fizahantany ny tafa nataon'ny filohan'ny Repoblika mikasika ny fanokafana ny Nosy Be. Efa nisy hatrany ny fiomanana nataon'izy ireo raha ny fanazavana. Isan'izany ny lafy ny fampiarana ny protocole sanitaire izay misahana ny fienitra ara-pahasalamana. Nisy ny fiofanana sy fampiofanana ny toto-saina. Amin'izao fotoan'izao, efa maro ny mpizahantany manan-totosa famandriana raha ny fanazavana. Ny famandrihan-toerana dia misy foana, na dia tsy misy mpizahatany tonga ary zany eto Madagasikara dia misy mamandry toerana ihany izy ireo. Ao ny miandry ny fisokafan'ny ambakabaka, ao kosa ny namandry toerana ho amin'ny taona ho avy sy amin'ny roa taona manaraka. Ireo rehetra ireo zany dia milaza fa mbola miandry aloha ny mpizahatany hoe manao ahoana marina amin'ny fomba fifehezantsika eto ny ara-pahasalamana, mila assurance zany izy ireo, ahafahan'izy ireo tena miverina. Fa ny any Nosy Be manokana dia matoa ny raisiny ny fanapahan-kevitra iny ho an'ny fanjakana, matoa ny mpandraharaha tsy miankina nandresy lahatra amin'ny fanjakana ny andraisana ny fanapahan-kevitra iny dia satria efa maro ireo mpizahatany ny mangataka ny ho avy. Tsika koa amin'ity taona ity tsy maintsy manao ny atao hoe test amina région pilote anankiray zany hoe voafehantsika ve ny fenitra ara-pahasalamana, voahajantsika ve ary firy amin'ireo mpandraharaha toristika eto Madagasikara no mbola misokatra sy afaka mandray marina ireo mpizahatany izay andrandrayntsika. Etsy ankilany, nambarany teo anivon'ny Confédération du Tourisme Madagascar fa tsy ny mpiasa rehetra misehatra amin'ny fizahantany no voakasika ity fanapa-kevitra fisokafana ity. Tsika miresaka izao mbola misy amin'ny iray volana sy tapany vao avy ny volana Oktobra. Tsara aloha zany tena hita hoe misokatra marina rentsika amin'ny volana Oktobra io. Eo mpandraharaha vao samy alala ihany koa nefa hoe firy isan-jato ny mpiasa no azony averina indray miasa miankina amin'ny famandrihan-toerana izay azony. Io fanombohana dikan'izay zany tsy afaka afangaro hoe ny any amin'ny faritra hafa eto Madagasikara koa ve zany dia efa amerina tsikelikely an'ireo mpiasa ao aminy ny mpandraharaha. Amin'izao tsika miresaka izao dia efa araka ny lazainy iny hoe efa manomboka mamarana ny amin'ity taona ity zany ny fizahantany, kanefa izao indrindra ny fotoana tena tsara novatsika n'ilay test ka raha mba miverina amin'ny tokony ho izy io amin'ny 2020 sy 2021 dia mba efa manana ny traikefa vaovao indray tsika aloha zany hiatrehana an'izany indrindra fa amin'ny fenitra ara-pahasalamana. Amin'izao fotoan'izao miara-misalah ny CTM, ny ONTM ary ny ministeran'ny fizahantany amin'ny fiomanana rehetra ho fandraisana indray ny mpizahantany anatin'ny fanarana ny fepetra ara-pahasalamana rehetra. 10 Aogositra 2024, 10 Aogositra 2024, feno 20 taona androany rodoben'ny fahafanana ny Grande Marche du Dissous sur Yavolo. Etsika izay nafatesana olona maro. Michel Aranarjo. Feno 20 taona androany ny rodoben'ny fahafanana ny Marche de la Liberté du 10 août 1991 sur Yavolo. Ny taona 2025 no nanomboka ny hetsika fanoherana taorian'ny fifidianana filohan'ny pirenena, fifidianana izay nahalany ny filoha Didier Ratsiraka, fa resena izay nolavy ny manandafy Rakotonirina kandida avy amin'ny antoko FBFM. Ity farany izay nitarika hetsika fanoherana ary nanorina fikambanana antsoina hoe 4M niaraka tamin'ny razanam-bahiny Maro Jama sy Monja Jaune. Ny antoko MFM izay nanana ny toerany teo amin'ny tontolon'ny politika ary ny fanarina tsara tamin'ny antoko Aremano tarihan'ny Didier Ratsiraka. Teo anelanela ny taona 2025 sy 2027 no nanamafy izay fanoherana izay i manandafy Rakotonirina sy ireo mpiaradia aminy entina hanesorana ny filoha teo amin'ny toerany. Nanampisa azy ireo ny fanoherany Andriamanjato Richard izay nanimpisy lanja ny fanoherana. Ny voalohan'ny volana May 2027 nitsangana ny sehatry ny fanoherana ny concertation nationale pour une nouvelle constitution.
Ny faran'ny taona 1970 niovana ary no concertation des forces vives na ny hery velona rasalama izay notarian'i Zafy Albert. Nisy ny fananganana gouvernemanta vaovao saingy ny amafy izay fanoherana izay. Nanomboka teo no nipaka manerina ny Madagasikara ny hetsika izay manohitra ny fitondran-dratsiraka. Ny 10 aogositra 1990 nidrohitra ny akeny amin'ny lapany avoloany mpanao fihetsiketsehana. Mahery ny 50 ireo olona maty ary 300 ireo olona naratra mafy. Rehefa tonga ny avoloa zareo dia mbola niandry ihany satria pasteur Andriamandratsy ry général Kotarsson ary professeur Adler mbola taraikiraiky kely taty aoriana. Ny zava-nisy dia zao, za nanatry maso mihitsy ka afaka miteny hoe aya mbola aty aloha lavitra ny iavoloa misy ny palais présidentiel efa nasindry zareo karazana mine, zany hoe tsy ahafahan'ny olona mandeha, zany hoe raha mandeha anao dia mipoko zao zavatra zao. Dia mbola nandroso ihany le olona dia mbola hoe tsy maintsy makany avoloa ihany izy. Rehefa hoe tsy maintsy makany avoloa izy mazava ho azy fa avoloany ireo olona ka io le atao hoe zone rouge. Ny zavatra tena ny zava-doza teny avoloany fa tadiavako azy dia ity. Nisy hélicoptère nandeha sidina dia falifaly be daholo rehetrarehetra hoe lasa niny président Ratsiraka, lasa niny président Ratsiraka. Kanjo niodana hélicoptère tompoko be mandatsaka karazana grenady. Nanomboka teo le tsy avoritaka fa tsy vitan'izay fa iny amin'izay nisy maramila avy any nanaraka mitifitra avy ato riny. Le olona miazakazaka daholo ny fanitsaka aloha dia tsy fantatra na anisan'ny nahafaty olona le mifanitsahana. Fa ny zavatra tena anisan'ny zavatra tena nahavariana koa dia ity. Le nisiny le olona avy any Androy mitondra pilotra le zavatra le atsipy amin'ny vato ohatr'izao dia manenjika an'le olona avy ato riny. Raha ny tantara antoko politika miisa 12 fikambanana miisa 50 ary ny mpanao politika Zafy Albert no nivondrona tao anatin'ny hery velona. 7 alina kosa ireo mpiasam-panjakana nitokana. Ny 1 oktobra 1970 no mitsahatra ny Krista amin'ny alalan'ny fifanaovan-tsoni teo amin'ny filoha Didier Ratsiraka sy ireo mpanohitra. Hery velona 13 Mey izay notarian'i Zafy Albert sy Andriamanjato Richard. Ny hery velona Rabe Arvelo notarian'i Manandafy sy ny MMSM notarian'i Ratsiraka Didier. Taorin'izay nametraka ny teteza-mitana ny transition démocratique ny filoha Ratsiraka. Nisy ny fandaniana ny lalam-pandrenona vaovao ny volana aogositra 2017 ary nanatanteraka ny fifidianana herintaona taorin'izay izay nametraka ireo mpanohitra teo amin'ny fitondrana ary Zafy Albert no filoha voalohany Repoblika fahatelo. 20 taona aty aoriana ny fiovan'ny toe-tsaina raha ny fanazavana no lalana nitondra any amin'ny fivoarana tena izy. Lesona tokony hotsoana indrindra zao tsika ao anatin'le fotoanandreo mitady hisa vorovoro. Raha za manokana aloha toy zay za tsy mba maniry iverenana sa vorovoro. Efa betsaka zay vorovoro misy eto Madagasikara zay tokony mba filaminana amin'izay tokony fifanampiana, fifanomezan-tanana, fiaraha-mientana mba hampandroso ao Madagasikara. Zany tokony izy. Tany amin'ny 1970 tsika teo tsika zao hoe nankalaza fa 90 taona niverenana ny fahaleovan-tena. Olona 90 taona nahazo fahaleovan-tena zany nge tsotra Madagasikara zao tena ahitana fivoarana, fiatsarana. Tena milaza amina tany amin'ny 1970 zany je firenena teo ambanin'ny fanjanahan'ny frantsay ka namena fahaleovan-tena. Itsika malagasy ny lohalarana tsara indrindra taty Afrika. Isika modely taty Afrika na amin'ny lafitrinina na ao lafitrinina. Amin'izao fotoana izao ianao imehezan'ny Afrikanina hoe niaraka nahazo fahaleovan-tena tamin'izay. Zay nge mampieritreritra nge zany. Ary eo anatiny zavatra finiavana hoe andao amin'izay mba hovana amin'izay le fijery, andao amin'izay mba hiezaka andao. Eo vao tradosika amin'ity coronavirus aloha. Tsisy fifanomezan-tsiny akory atoko aretinako. Fa tena le toe-tsaina mihitsy koa tokony mba hiezaka. Hatreto tsy nitondra voka-tsoa ho an'ny firenena ny fandrodanana ny fitondrana mitsangana vokatry ny tsy fanekena valim-pifidianana.
raha tsy aivina ankoatra ny folo agotra raika amin'ny sivifolo sivinjato sy arivo efa nisedra hetsika hafa toy ny krizin'ny taona roa amin'ny fitopolo sivinjato sy arivo i Madagasikara, ny krizin'ny taona iray sy roa arivo teo ihany koa ny hetsika tamin'ny taona sivy sy roa arivo. Lafim-baovao hafa kosa indray dia niena ny tratran'ny fanampozinana ara-tsakafo teto Madagasikara raha oharina tamin'ny taona lasa. Ny fitombon'ny fanarahana ny fienitra sy ny fanamafisana ny fanaramaso no anton'izany ary namafisin'ny ministeran'ny fahasalamana fa tokony andalo fitsiriana avokoa ny mpivarotra sakafo rehetra miantarandrianavo. Raha efatra amin'ny olona iray etsy ny fantatra fa tratry ny fahampoizinana ara-tsakafo ny taona 2024 amin'ity taon'ity vinavinaina eny izany. Araka amin'ny fanadihadiana nataon'ny ministeran'ny fahasalamana hatramin'izao volana aogositra 2024 izao, olona iray amin'ny olona iray etsy no tratran'izay fahampoizinana ara-tsakafo izay. Nanisy azy io fiainana io hita nandritry ny fanaraha-maso nataon'ny ministera tompona andraikitra ny herinandro lasa teo fa maro ny mpivarotra tsy nanaraka ny fenitra. Hitanay aloha zany le tena tsy nanatra zany indrindra le skady le hoe gargoty. Zay zany aloha tena nanaovana fametana maro samihafa maro be zany fa tsy teny pourcentage fa mbola tena hoe ny ampahany be da be mbola tsy manana an'izay certification zay fa ny zava-dehibe kosa amin'izao fotoana izao dia misy ny gargoty zay tsy amin'ny secteur informel fa efa manao matriculation manao carte professionnelle zany zava-dehibe. Fepetra maro no tokony arahana raha ny fanazavana hanatsarana izay sehatra izay. Nanamafy ny fanaraha-maso sy fanentanana manoloana io ny ministera tompona andraikitra. Tsy maintsy mahazo ny certificat de matriculation ny orinasa mpamokatra sakafo na ireo mpamokatra sakafo na hatramin'ny gargoty mba ahafahana zany ataontsika hoe mampanaja an'izay fahadiovana sy anti-kara-pahasalamana ny sakafo izay. Tokony andalo fitsirihana avokoa aza dimy fa misy gargoty manao fitsirihana dia mikasika amin'ny resaka sakafo indrindrandrindra dia izay indrindra ny antony tokony anajany reo mpamokatra sy mpikarakara sakafo mpivarotra sakafo an'izay fahadiovana ara-tsakafo izay anti-kara-pahasalamana ny sakafo izay ary izay ny antony anamafisan'ny orona koa an'izay mba tsy avy amin'ny alala mety hoe tsy fanajana an'ireo fepetra maro samihafa sy ny geste barrière rehetra izay efa nambara sy ny velabelarina tamintsika foana zany no ataontsika indray hoe lalana anankiray mety hampianaka an'izany Covid-19. Tsy aivina ny taona 724 miisa maherin'ny 5 ny gargoty teto Madagasikara araka ny tatitra avy amin'ny ministeran'ny fahasalamana hatrany. Mialohan'ny idirantsika ny tapany faharoa amin'ny vaovao andao ary anaraka adoka varotra. Ris, danse, lis, fais du sport, éclate-toi et reste connecté avec tes proches. À chaque achat d'un Telma Net One More, Telma t'offre 1 giga en plus, disponible sur le meilleur réseau 4G 4G+. Si tu achètes ton offre via Mvoul, tu gagnes encore 50% de bonus en plus sur ton offre Telma Net, mais aussi sur le bonus 4G. Tape vite le dièse 111 étoile 1 dièse et profite du meilleur de l'internet avec Telma. Tout au long de notre vie, rire nous rend plus forts. Ce que nous mangeons devrait en faire autant. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Une invention de Molfix juste pour votre bébé. Les couches culottes Molfix sont dotées de la technologie d'élasticité pour s'adapter au corps de votre enfant. Les nouvelles couches culottes Molfix, une invention des bébés pour les bébés.
Verina eto amin'ny fampahalalam-baovao isika miisa 7 hatramin'ny 12 isa ankehitriny ireo mpianatra ho zandary mitondra ny tsimok'aretina coronavirus raha toa ka manodidina ny 390 izany teo aloha. Ny fandraisana antanana aingana no nahafana nanasitrana azy ireo mpanadina. Ny fahaenina ambin'ny folo ny volana Jolay, ny isa 7 ambin'ny folo ireo mpianatra ho zandary tao amin'ny sekoly Zandary Maria Pirenena ao Ambositra nitondra ny tsimok'aretina coronavirus. Ny tsy fahenona fofona, eo ihany koa ny tsy fahenona ny tsiro sakafo ary ny kohaka ny fisehon'ny valinaretina tamin'izy ireo. Manoloan'izany, nisy avy hatrany ny fepetra noraisiny teo anivon'ny Zandary Maria Pirenena ho fitsaboana sy ho fisorohana ny fiparihan'ny valinaretina tao anatin'ny sekoly. No amafisina tamin'izany ny fanomezana sakafo mampitombo hery fiarovana ho an'ireo mpianatra ho zandary, eo ihany koa ny fitsaboana ireo marary. Vao ny tranga fotsiny ny tranga voalohany ireo 7 ambin'ny folo ireo dia efa nahazo zahay fanampiana ozy ateo ary tonga dia lasa ny traitement satria tsy hiandry ary tsy niandry zahay ny atao hoe test tsony. Ary en tout cas jusqu'atsika miteny zao dia tsisy test fa efa natao aloha ny fitsaboana. Nanisy aza ny fitombony isan'ireo mpianatra ho zandary nahitana ny tsotsotra-aretina coronavirus. Ny eny zany ankehitriny raha nambara ny tompon'andraikitra eo anivon'ny sekolin'ny Zandary Maria Pirenena ao Ambositra. Raha ohatra ka niakatra tany amin'ny 390 tany ho any ireo mpianatra ireo no narary tao ao. Dia mahafaly anay eto amin'ny sekoly no miteny amintsika, indrindra fa ny ray aman-dreny izay mirorosaina, zanaka anareo ireo zanakanay ireo zanaky ny zandarmerie ireo tsy tsitsinay raha ohatra ka mbola zany fahasalamana zany no azomena azy. Fa itsika miteny zao dia eo amin'ny 10 na 15 eo sisany ankizy ny tsy salama. Ny mahatonga an'izay dia miarana rary tsy miarana sitrana ary tsika koa manaraka ny protocole sanitaire izay tsy maintsy arahana mba ahafahafantarana hoe sitrana marina ilay ankizy na mbola marary ilay ankizy. Nanamafy ny teo anivon'ity sekolin'ny Zandary Maria Pirenena ity fa mandray antanana tanteraka amin'ny fitsaboana ireo mpianatra ho zandary marary izy ireo. Ankoatra ny fanaramaso ireo fiara miditra sy mivoaka ny faritra Analamanga iopana amin'ny fampandriana fahalemana ihany koa ireo mpitandro amin'ny filaminana manao ny barrage sécuritaire raha nambaran'ny tompon'andraikitra. Iona saina. Araka ny fanapahana no raisin'ny fitondram-panjakana atao anatin'ny 12 andro manaraka, novaina ho barrage sécuritaire ny barrage sanitaire nanomboka androany. Ny piasan'ny fahasalamana no tsy eny an-toerana fanaovana ireny sakana ireny, fa ny sakana misy ary no amafisiny izany raha nambaran'ny tompon'andraikitra eo anivon'ny Zandary Maria Pirenena. Io zany efa natao ihany izy fa amafisina indray zany le fepetra fandraisana teo aloha. Satria raha tsika malala ohatra farany eto Antananarivo be dia be zany le sécurité resahana eto ny sécurité ny mpandeha amin'ny arabe koa io na ny sécurité ny olona amin'ny ankapobeny. Zay zany le anatin'le barrage sécuritaire dia natao mihamaro zany le sakana misécuriser mijany fa manana le poste de barrage aloha izy fa mampandro fahalemana le faritra manodidina anazy. Raha ny tena marina zany tsy tokony isy mpandeha tongotra mipita amin'ny faritra limitrophe zany le manasaraka faritra anankiroa. Tsy tokony isy olona mandeha tongotra ny amin'ireny fa verina avy hatrany raha ohatra ka tsy voamarina ny tokony andehanany. Na ny bisikileta io na mandeha moto na ny mandeha amin'ny fiarakodia. Hoentitra ny fanaramaso ary atolotra ny fitsarana mahefy ireo izay tratra miray tsikombakomba amin'ny fitondrana olona antsokosoko na miditra na mivoaka an'Analamanga raha ny fanazavana. Taorian'ny lahatenin'ny filohan'ny Repoblika omaly mahakasika ny fialana amin'ny fiboana ao amin'ny distrikan'ny Toamasina voalohany sy faharoa. Naneno ny fisaorana ho an'ny vahoaka ny governoran'ny faritra Antsinanana ary ny saotra ihany koa ny fitondrana mahefa. Fanampanazavana. Isaorantsika Andriamatoa filohan'ny Pirenena sy ny fitondram-panjakana iray manontolo satria raha tonga amin'izao hoe efa miavitsy efa miegna ny isan'ny olona voamarina fa mitondra ny coronavirus eto Toamasina dia teo ny ezaka, teo ny tantsoroka sy ny fanoagnana natao ny fitondram-panjakana iray manontolo tadidiny Andriamatoa filohan'ny Pirenena. Tsy misy tsony le famerina hoe hatramin'ny 5 ihany no miasa fa mierigna antsika amin'ny fiainana andavanandro. Fa nefa kosa dia
mbola eto Madagasikara ny coronavirus. Izany a dia mbola voatazona ny fagnajana anireo fihetsika sakana na ny geste barrière. Mahakasika ny fiboana izay hatrany dia miverina tsikelikely amin'ny fiainana andavanandro ny mponina eto Andrenivohitra ankehitriny. Na eo aza izany amin'itoy hatrany ny fanaramaso ny fampiarana ireo fepetra ara-pahasalamana. Abraham Andriamanana. Fepetra vaovao napetraky ny fitondram-panjakana ho an'ny faritra Analamanga atao anatin'ny 12 andro manaraka ny ahafahan'ny rehetra manatanteraka ny asany hatramin'ny 5 ora hariva. Ho an'ireo mpivarotra nanaovana ny fanady adiana, tombony ho azy ireo ny fisian'io fepetra vaovao io. Fepetraka hatramin'ny 5 satria ilay olona efa sahirana be efa nono dia mety ilay fepetraka hatramin'ny 5 azo atao tsara mihitsy n'ilay izy ahafahan'ilay olona mitady. Amina manokana zany aloha mety amiko ilay izy noho n'ilay amin'ny 12 sy ny loatra izany fa tokony samby hanaraka an'ilay fepetra fotsiny izany hoe izao na izao. Ho anay manokana mivarotoko zany izy dia efa hitana hoe mba misy fahalalana kely aloha ny tedavana satria ilay samiray moa zany teo somary nanahirana kely ho anay ilay nitady. Ny anina hoanina mety efa mesarotra nitady azy teo ny amin'ny 5 moa zany ivavahana mba hisy vola hiditra amin'izay miresaka fitadiavana vola zany eto amin'ny famelomana vady aman-janaka zao efa mesarotra amin'ilay confinement dia vao mai ohatrany hitany mba hoe misokatra kely mivaravarana ny fitadiavana. Ankoatr'izay, miverina manazatra ireo mpanjifa nantona azy ireo mpivarotra ary miezaka mametraka ny fepetra ara-pahasalamana izy ireo amin'izany. Na tsy misy aza ny fiara fitateram-bahoaka, dia tongotra no ampiasain'ireo mpivarotra mamonjy ny toeram-piasany. Ny client zany amin'izao lasa manazatra ianao. Ny olona matahotra an'ilay aretina dia miafiafy kokoa ilay olona zany dia manazatra kokoa ianao zany amin'ilay aretina, miezaka manao resaka barrière sanitaire ianao zany. Hoe ataonao izay atamana an'ilay olona ohatrany hoe manazatra client vaovao. Tongotra zao za makaty avana samasaona mipetraka dia ny tongotra makaty Analakely. Ty amin'ny efatrefatra sasany amin'ny alaty dia amin'ny amin'ny entana janona ty Analakely setona mofo. Ankoatr'izay, manomboka miverina ny fisian'ireo fitohanan'ny fiara eto Andrenivohitra ho an'ny androany. Na izany aza, manaraka ny fepetra amin'ny fanaovana arotava avokoa ny rehetra ary misy hatrany ireo mpitandro ny filaminana manara-maso ny fepetra ara-pahasalamana. Mivelatra ary miara-miasa amin'ny sehatra maro ministeran'ny tontolo iainana amin'ny fikajiana sy ny fiarovana ireo zavaboary eto Madagasikara ao anatin'izany fanomezan-danja ny tanora sy ny voka-pikarohana fanadina. Manana ny maha-izy azy eo amin'ny sehatry ny tontolo iainana maneran-tany Madagasikara. Manoloan'izany, ilaina ny fitandrona sy fiarovana ireo zavaboary misy eto an-toerana ahafahana mitahiry izany. Paikady napetraky ny eo anivon'ny ministeran'ny tontolo iainana ny fampiasana ireo voka-pikarohana avy amin'ireo université ho fiarovana ny tontolo iainana, eo ihany koa ny fanomezan-danja ny tanora handray anjara amin'izany. Be ihany koa ny zavatra mandeha voka-pikarohana amin'ny sehatra tony aty amin'ny université izay tokony hojeren'ny ministeran'ny tontolo iainana ary eo ihany koa izay mety ho fanampiana ao amin'ny ministeran'ny tontolo iainana raha tsy teny fotsiny aza hoe tsika mila an'ilay système d'alerte amin'ireny fitantanana ny afo sy ny ady amin'ny afo ireny dia afaka manampy ihany koa ry zareo aty amin'ny sehatry ny fikarohana. Amin'ny ministra mpiahin'ny faritra koa dia anjara biriky izay tsy maintsy hoentiny zany fampitana sy fizarana amin'ny tanora zanaky ny faritra izany ny tanora malagasy mianatra aty amin'ny université any Fianarantsoa dia izay zany ny tena antony fifampiresahana teo. Nisy araka izany ny fiaonana teo amin'ny ministry ny tontolo iainana niaraka tamin'ny tompon'andraikitra teo anivon'ny université Andrainjato ao Fianarantsoa mikasika ny fiaraha-miasa amin'ny fanomezan-danja ny voka-pikarohana mifandraika amin'ny tontolo iainana. Napetraka nandritra izany ny protocole d'accord mikasika ireo fiaraha-miasa iarahan'ny rotota manatanteraka. Tontolon'ny lamaody kosa indray dia lamaody ny fampiaingona trano amin'izao fotoana izao ny fanaka vita amin'ny palette manomboka mirona amin'izany ihany koa ny malagasy raha ny fanadadiana natao Michel Aranaarjo. Eto Ambodisotry mihamaro ireo mpivarotra palette na itony hazo efa voarafitra amin'ny ampahany ireto. Mandina ny 5,000 sy 2,000 hatramin'ny 2,000 izany raha ny fanazavana ary mihamaro ireo mpanjifa azy. Io misy manatitra zany ndraindray dia misy olona miantso hoe manana palety any amin'ny orinasa fa tsy hoe izay makana azy ihany fa misy tondro eto tamin'ity confirmation izy aloha misy maka anazy betsaka ndraindray izy hoe misy maka 50, 70.
etsy ankilatra ny fanazavan'ny mpanodina sy ny mpanamboatra fanaka vita amin'ny paleta nanaovana fanadiadiana ny taona 2024 no nanomboka ho lamaody ny fampiaingona trano izany. Par rapport amin'ny fanaka hafa aloha voalohany indrindra ilay izy zany ohatry ny karazany hoe recyclage dia vidiny voalohany indrindra tsy lafo satria ilay izy efa recyclage. Dia izy koa nefa miavaka amin'ny fanaka hafa satria ireny fanaka sasany ireny misy mbola hoan'ny biby ohatr'izany arak'ilay lazaiko teo. Hoan'ny biby ohatr'izany efa tsy possible ho simba mihitsy satria efa traité avy any ivelany. Efa traité avy any ivelany ilay hazo efa mivolavolain'zareo dia tsy simba tsony zany tiako tenena hoe tsy hoan'ny biby. Ireo fanaka rehetra no azo totosaina amin'ny palette, fandriana, seza ao amin'ny trano fandraisam-bahiny, latabatra, plafond sy ireo maro hafa. Ilay markana palette no mahalafo na mahamora an'ilay izy satria misy ambaratonga an'ilay palette, misy zao hoe marka Epal no lafo indrindra satria izay no tsara indrindra amin'ny palette dia midina arak'izay. Misy soratra tamponné daholo ny palette. Tamponné dia misy hoe marka Epal, euro, misy izy hafa. Arak'izany indray etsy ariary hatramin'ny 4 etsy ariary no vidin'ny fanaka vita amin'ny palette miankina amin'ny mariky ny akora. Tontolon'ny fambolena kosa indray ny amin'ny sedra olana ireo tatsapam-boly karaoty sy ovy ao amin'ny komuna ambanifaritra Vakinakaratra amin'izao amiana ara-pahasalamana izao. Manodidina ny 3 alina ariary ny iray gony amin'ny karaoty any an-toerana Kolotevy Antsirabe. Tojo fahasahiranana tanteraka ireo tatsapamokatra atao anatin'ny faritra Vakinakaratra, indrindra fa amin'izao vanim-potoana ny amiana ara-pahasalamana izao. Anisan'izany ireo tatsa atao anatin'ny komuna Ambano, distrikana Antsirabe faharoa, izay anisan'ireo komuna sopotry ny karaoty sy ovy sy ireo legioma maro samihafa, izay ahondrana any an-drenivohitra sy amin'ireo faritra hafa eto Madagasikara. Raha ho an'ny karaoty manokana dia manodidina ny 3 alina ariary no ivarotan'ireo tatsapam-boly ny iray gony aty apotony amin'izao fotoana izao. Mahatsiaro mahatiantoka tanteraka izy ireo eo amin'ny fianan'ny vidin'ny vokatra. Ny vidiny ihany koa tsy mety satria misy an'ity le aretiny ity. Tamin'ny herintaona zao 7 alina nivarotana karaoty tany Antananarivo ny iray gony. Nefa zao tena 4 alina 5,7, 5 alina farany ambony. Raha hoe ny tena tokony ho vidiny ety zao tokony hoe 5 alina ety ny tena vidin'ny karaoty iray gony. Dia ampiana ny déplacement zay dia manodidididina 9 alina tonga any Antananarivo. Tena maty atoka be dia be mihitsy anay toko. Izy zany raha mba mipetraka amin'ilay hoe 5 alina ety zany ny iray gony. Dia mba azo lazana hoe sambatra ny tatsaha. Satria misy vidiny zany nasorana le déplacement. Fa raha le amin'izao nge ny karaoty zao ity tena 3 alina ny iray gony amin'izao tsika miteniteny zao. Fa raha mba miakatra eo amin'le 5 alina zany izy dia mba midikidina amin'ny frais dia mba sambatra ny tatsaha. Toraka izany ihany koa ny ovy izay nahitana fianana ny vidiny. Raha teo aloha ka 700 ariary no ivarotana ny 1 kilao. Amin'izao fotoana izao kosa dia mivarotra 300 ka hatramin'ny 400 ariary ny kilao arakaraky ny habeny. Eo ihany koa sara-pitaterana izay nahitana fiakarana ka mampitaraina ireo tatsapamokatra aty atoerana. Ny ovy indray tena mora ihany koa izy zao. Taloha 700 ny kilao nefa zao tena 500 zao. Tena le farany vavety zany raha majinjinja dia latsaka be. Teneniko fotsiny hoe teo aloha zao 505 ny frais ny iray gony makany Antananarivo. Ankehitriny anefa lasa 7,000 dia efa miakatra be zany. Fianaratsoa dia Tomasina maka aty amin'ny komina Ambano aby zany ireo province ireny tena maka ovy. Aty tena be ovy be aty resaka hoe legioma zany dia aty tena matanjaka indrindra. Dia aty aby ireo maka. Anisan'ny fotom-piveloman'ny tatsaha eny ambanivohitra ihany koa ny fiompiana toy ny fiompiana kisoa sy ny akoho amam-borona. Maro ireo tatsapam-boly no mivarotra kisoa rehefa fotoam-pamadihana. Ankehitriny anefa tsy nisy izay noho ny amiana ara-pahasalamana. Raha ny resaka fiompiana aloha dia tena maty tamin'ity ny ompi kisoa satria ny kisoa zao ny tena hoe fivelomana akaikakaiky. Dia le famadihana moa tsy misy dia tsy maintsy voatery hoe amidy eny ambony-lakalana ny hena. Le mba ohatra hoe le mba kendrin'le olona zany hoe iompy avoakako amin'ny septambra raha fa misy famadihana taraiky tao aby le kisoa. Avoaka amin'ny volana Zolet taraiky tao aby. Dia tonga dia maisatra ny fidiram-bola ny tatsaha ankehitriny. Tena maisatra. Araka izany dia mandalo fahasahiranana tanteraka ireo tatsapam-boly atao anatin'ny faritra Vakinakaratra, indrindra fa amin'izao amiana ara-pahasalamana izao.
Araka ny nambaran'ny filoham-pirenena nefa tao anatin'ny valan-dresaka izay natao no maly ariva mahakasika ny vokatra ireo tantsaha izay hovidian'ny fitondram-panjakana dia manaiky izy ireo amin'izay fijerevana manokana azy ireo izay. Manaiky mihitsy anay tompo tena sambatra anay raha tonga aty zany satria mba mety tena mba hiakatra nge vidiny tantsaha fa dia raha mba ohatra miakatra aty dia tonga vidy le fambolenay dia na tsy hiatoko antsony ary anay fa tonga dia le vidina fambolena dia mety havelona anay sy ny fiompiana. Verina eto andrenivohitra isika olona iray nandeha moto namony ny ariva teo teny Andranomena atreto tsy fantatra navoitsaky ny pneu navokatry ny fifandonana nafaty azy misokatra ny fanadidin'ny mpitandro ny filaminana Tsiprizery. Ny ariva teo tokony tamin'ny 4 ora sasany no nisehoany itelozam-pifamoivoizana teny Andranomena. Raha nambaran'ireo nanatry maso nandeha moto ilay olona namony ainy ary roa izy ireo no nitaingina izany. Mitantara ny zavatra hita ny mpamily 4x4 izay teo alohan'ilay moto. Na tonga an'ilay accident zany nisy camion sy ny remorque anankiray zany avy any amin'ny lalana au contraire koa dia niala lavaka zany izy misy lavaka zay eto amin'ny tetezany eto dia nisy bidon be anankiray zany mipitika avy any ambonin'ilay camion dia nijanona moa zany nijanona zany nahitan'ilay bidon satria taty amin'ny fasin'ny tômôbila koa ilay izy dia nitsaky frein dia nisy moto nandeha moa zany tao aoriana dia nidona tao aorian'ilay tômôbila netiko zany ilay moto dia tsy fantatra satria za zany vao nahitan'ilay bidon dia nitotona zany mitotona ambonin'ilay tômôbila eo amin'ny lohana tômôbila ilay bidon dia za zany nijanona dia engokotra zany ty aoriana misy fekodrova nidona zany dia après an'iny zany nivoaka tao anaty tômôbila efa le lohan'olona efa mivoaka raha zany no hitako dia ny tena moa olombelona dia tsy nahita dia toy antseo fa le camion au contraire anazy zany lasa nitsoaka fotsiny no double zany zareo dia le nentina tao aoriana zany ilay maty eo fa le nitondra lasany amin'ny hôpitaly fa tsy nanina izy. Misokatra ny fanadihadiana ankehitriny noho ny mpitandro ny filaminana teny an-toerana ahafantarana eny amin'ny hoe voahitsaky ny kodiaran'ny fiara ve no nahafaty ity lehilahy ity sa vokatry ny fifandonana. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia olona valy no namony ainy tany Niger omaly vokatry ny fanafiana nisy tany an-toerana amin'ireo namony ainy enina no teratany frantsay namita iraka fanadina. ONG Actid izay mpanao asa soa iray nisehatra tao Niger ampolo taonany no lasibatry ny fanafiana natao nandian'olona ny tampiadiana omaly tao Corée Niger. Valo no tao anatin'ny fiara ka ny enina tamin'izy ireo teratany frantsay. Misokatra ankehitriny ny fanadihadiana ho ny parquet national antiterroriste frantsay ho an'izy ireo famonoan'olona miampy asa fampiroroana ity raharaha ity. Mampiasa ny fitaovana rehetra ny frantsay eo ampanaovana ny fanadihadiana ahafantarana ny tena antony nanosika ireo olon-dratsy hamono ireto olona misa valo ireto. Hatreto ny vondrona mpampiroro Sahel no ahihina ho nanao ny fanafiana. Manoloana izao trangan-javatra izao miantso ny fandraisana andraikitry ny vondrona iraisam-pirenena ny eo anivon'ny ONG Actid ho azy ireo tokony iantohan'ny firenena mikambana ny fiarovana ny ain'ireo mpanao asa soa eo am-panatanterana ny asany. Andrasana ny toy ny fanadihadiana ahafantarana izy ireo tompon'antoka tamin'ity famonoan'olona ity sy nanosika azy ireo anatanteraka izany. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity androany ity hankasitrahana ianao nanaraka izany soafa tsara atao tompoko. Tout au long de notre vie, rire nous rend plus forts. La vache qui rit nanolotra anao teo ny vaovao. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. La 4G by Telma vous a présenté Ny vaovao.